Fa nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta farany teo fa izy kosa nitety-bola entina anampina ny antenimieram-pirenena mba ampiodinana ny fivorian'ireo parlementera ireo. Nanokana vola ihany koa entina ampandehanan-draharaha ao amin'izany androm-panjakana izany ity filan-kevitry ny gouvernemanta ny tanterahana farany teo ity. 3,10 miliara ariary ny teti-bola fanampy nomen'ny ministera ny vola sy ny teti-bola ny antenimieram-pirenena araka ny fanapahan-kevitra nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata teo. Teti-bola izay entina ampandehanana ny fivorian'ny parlemanta ary entina ampandehanana ny antenimieram-pirenena. Ka ny 1 miliara sy 5,5 tapitrisa ariary dia ampiasaina amin'ny fampandehanan-draharaha ary ny 1 miliara sy 5,9 tapitrisa ariary natokana ho amin'ny fampiasam-bola eo anivon'ity androm-panjakana ity. Raha tsy ivona dia mahatratra 5,30 miliara sy 8,9 tapitrisa ariary ny teti-bola ny antenimieram-pirenena voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Ka ny 2,30 miliara ny voatokana ho amin'ny fampandehanan-draharaha ary ny 1,3 miliara ariary natokana ho amin'ny fampiasam-bola ary izao nampian'ny gouvernemanta teti-bola ampiasain'ny antenimieram-pirenena izao.